Taorin'ny fiafarany fiodinana voalohan'ny fiodinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra iny dia nitondra fanazavana amin'ny fisafidianana ny toerana roa anaovana ny fiodinana faharoa amin'ity THB Champions League ity ny sekretera général-ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra Stanislas Rakotomalala. Vita somatsara moa iny zany artiste incident ny première phase ny THB Ligue des Champions tsara mariako eto moa zany fa niverina manohana n'izy indray zany ny THB zany raha ohatra ny zanana nandritry ny fotoana vitsivitsy zany zay mba evitena ny resaka calcul sy ny ataontsika hoe ohatrohatran'izay dia tsy namoaka calendrier mihitsy zany zay hoe ny voalohany atsy ny faharoa ny fahatelo atsy makaiza fa ny vao vita zany io dia ivory zao ny membre ny comité exécutif en fédération dia hanapaka an'izay hoe iza ny aiza dia iza ny makaiza zany zay ny voalohany zay ary ny faharoa koa tsy maintsy mijery ny situation géographique ny zay équipe qualifié ihany koa zany zay mba evitenany hoe rehefa défini moa zany zay sita zay zany hoe aiza sy aiza ny mandeha tsara mariana zany fa le sita anankiroa zay mandray dia amin'ireo efatra ireo ihany zany ka zay ataontsika hoe manana zay betsaka recette satria promotion koa ny zavatra ataontsika promotion ny football zany zay olona zay toerana zany zay mahatarika betsaka mpijery baolina sady ireo ny vola azo amin'io moa zany dia miverina amin'ny club rehetrarehetra ihany satria mahery ny 20% ny recette dia averina amin'ny club zay miparticiper ihany koa dia zay club zay toerana zany raha amin'ny Antananarivo Fianarantsoa Mahajanga ary Toamasina zany raha amin'ireo ihany zany ny anankiroa amin'ireo zany ny andray ny deuxième phase ka zay betsaka recette ka eo ampanaovana ny bilan mihitsy zany zay ka raha ny tokony ho izy amin'ny afaka herinandro eo zany na ela indrindra zany amin'ny deuxième semaine eo zany dia hivoaka zany hoe iza ny makaiza ary